atolotry ny tvm sy ny bitsikanto ary ny knaps firaisankina ho amin'ny fiahina ara-tsosialy ho an'ny rehetra. On n'oublie pas ce qui est important. Désormais, le compte individuel travailleur est vérifiable via SMS au 575, valable sur tous les opérateurs mobiles. Sy andota taratasy ho arivo mahery izay ny manatateraka izany manerana ny Madagasikara. Positra malagasy mivoatra ho anao. Miarabantsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny lalao antsika dia ny lalao tsora araka izao hitanareo izao dia miaraka amin'ny positra malagasy sika ao anatin'ity fandarana manokana ity dia ny mpilalao antsika dia nomena sy totso rasika miteka mafibe zareo palomandranareo zay tonga soa ato amin'ny tsorabitsika nareo avao amin'ny positra malagasy misy ika mafinaritra be raha antsika manatateraka mandritra ny lalao. Positra malagasy mivoatra ho anao, positra malagasy mivoatra ho anao. Eny ary faly mandray anareo zay tonga soa ato amin'ny tsorabitsika. Faly miarabantsika rehetrarehetra izay mijereto na ny tokantrano dia miaraba ny Gladys ihany koa dia kopatanana ho an'ny mpiara-miasa amin'ny positra rehetrarehetra eraky Madagasikara. Misy firy moa zao ny positra manerana Madagasikara? 252 zany zao ny agence amin'ny positra malagasy eraky Madagasikara. Tena be dia be mihitsy zany manakaiky antsika vahoaka malagasy ny positra malagasy dia hiaraka ilalaontsika ao anatin'ity fandaranty ny mpifanina faharoa mbola te afatsika mafy be ihany koa izy dia hitodso faly mandray any todso koa zay tonga soa miaraka aminay eto amin'ny tsorabitsika. Ie, fifaliana lehibe ny arahaba antsika rehetra, miarahaba ny Gladys, miarahaba ny mpikarakara, miarahaba ny direction générale amin'ny positra, tsy adino isika manatrika eto sy ny any tokantrano tsirairay avy. Ny positra malagasy dia manana ny tolotra tsara be, positra rapide. Fitanteranentana izy io manerana ny Madagasikara eto amin'ity nosy malalantsika ity. Tsy fao ny tolotra fa mahasoa anao. Tena marina mihitsy zany dia ilalao tsorabitsika amin'izay tsika zao miaraka amin'ny positra malagasy dia izy ity zany dia lazadina matoateny misy litera 7 dia manomboka avy hatrany ary zao nomena manodina ny kodiarana. Positra malagasy! Positra malagasy! Ary tena mihodina mafy be mihitsy izany inona no mijanona eto indray zany ho jerevantsika tena antsika tonga dia amin'ilay positra malagasy mihitsy izy teo televiziona malagasy afantsika tehaka mafy be izy afaka manona litera anankiray ianao. Misy avy ny voambolantsika tsisy zany le voambolana ao amin'ny todsoa indray matetika mihitsy ilay izy ohatr'izay hoe foana voalohany fa tamin'ity zany aloha mba tsy misy kely indray alefa sare tonga dia manodina avy hatrany. Positra rapide lay manala fahasahiranana ao antsika rehetrarehetra tsotra azo antoka amin'ny sarany mora.
afaka manatiny eto ampovoany zany zao totosoa e ao amin'io kabary io a dia afaka manao fanentanana tsara mihitsy nareo mahakasika ny zavatra atolotry nareo ny malagasy a misy ihany koa ny tononkalo a zay mahafinaritra ny totosoa zany fa atao viresy lahatra ny mpijeritsika hoe mety tsara le fanentanana ao a lasa miaraka n'isa telo tsika isa roa telo tompoko lahy sy tompoko vavy ny positra malagasy no manotrina antsika mianakavy raha fandefasana entana sy taratasy alefaso amin'ny positra malagasy fa vitatsika zany e ary tena manao fanentanana tsara mihitsy ny amitiaka zay miteny hoe tsara le fanentanana teo mitiaka zay miteny hoe manaraka le izy atao tsara noho kokoa noho izay aizy tsisy nitiaka mihitsy fa tena netsara sako ary tena resy lahatra mihitsy tamin'izy a alefaso ara le manokatra litera anankiray zany todosoa zao le fafiry le farany fa fito farany indrindra fa fito misy i fahateny a ao anatiny ao dia misy i koa eo amin'ny faharoa ao anatin'ny voambolana rehefa misokatra moa zany ny litera ao mitsorabitsika dia misokatra daholo zay mitovy amin'iny ao anatin'ilay voambolana ao dia ireo zany any misy ny i afaka mbola manodina kodiarana hatrany a zay positra malagasy mivoatra ho anao positra malagasy mivoatra ho anao dia manentana antsika mivoatra ho anao ny positra malagasy fifanampiana isa roa telo oe isa roa telo tsara be kosa le fifanampiana manokatra fotsiny le fafiry tianao sakafana fotsiny voalohany misy m ohatrany hoe mama zany a ny eo amin'io voalohany io ao anatin'le voambolana mbola mitoy ihany lalao antsika afaka manodina kodiarana manodina hatrany e tonga dia lasa antsika e zay tsora bitsika tsora bitsika dia araka izao hitantsika izao dia miaraka amin'ny positra malagasy ny fandanana lalao tsora bitsika eo amin'ny anjara asiteka fa tena tsara be zany a taloha ny anjara tato amin'ny tsorabitsika ny anankiray misy zavatra ny anankiray tsy misy zavatra fa zao misy daholo izy anankiroa dia misafidy fotsiny zany todosoa amin'le loko e hoe le volomboasary a sa le maitso le maitso ao ary jerevantsika ny atao amin'ity maitso ity a ny atao amin'le maitso zany a dia nahazo arina avy any amin'ny knapsa dia atao amin'le anankiray a jerevantsika ny atao amin'le anankiray a dia nahazo stylo avy any amin'ny positra malagasy avy any aminareo mihitsy stylo ity ao ary afaka manonona litera anankiray indray a ho fanohizantsika ny lalao antsika manonona indray zany zao ampidi malagasy r rano r jerentsika indray tsisy r zany ao anatin'le voambolana mivadika any amin'ny mpifaninantsika manaraka nomena tonga dia ahodondray ny kodiarana zany zao zay maro be a mitolotra ao amin'ny positra malagasy tsy voatery hoe mandefa taratasy ihany ao positra malagasy akory a fa maro a ny tolotra hitantsika ao ary tena voavita zany ny todosoa amin'ny anjara dia miditra anjara indray zany a inomena aventsika tiaka fa tena hoe miaraka sy lalana mihitsy ry zareo fa zay ataony anankiray dia ataony anankiray zany aloha vita ny anjarany anankiray dia anjarany anankiray indray zao dia andrasantsika raha hoe inona ny anjara zay voatoritsika azy inahany a no tiany nomena amin'ireo loko ireo le maitsomaitso a sa le volomboasary aloha mba haka loranjy aloha e ao ary maka volomboasary jerevantsika raha inona ny ao anatiny a ny azonao zany a dia nahazo collier tsara tarehy avy any amin'ny soritra amenanao iny efa aveo a raha atao amin'le anankiray a dia na ity sokatra ity tena tsy mety mandeha miala atao mitsorabitsika mihitsy fa tianay loatra izy ity dia nahazo sokatra avy aty amin'ny tsorabitsika mentsika tiaka izy a tena sady mahazo loka no mbola manonona litera ihany koa arakarak'izay eritreretina hoe misy ao n neny misy n viarany amin'ny voambolantsika mahita n izy fa metehaka mafy be ao amin'ny fahadimy a misy n ao anatin'ny voambolana mbola manodina ny kodiarana ihany e ora 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 ijerevantsika indray hoe inona ny janeo raha nareo zao dia inona ny tianareo mira sa mandiha saika atao amin'le mandiha positra malagasy mivoatra ho anao litera anankiray ary dia mahazo loka avy any aminareo litera ray te raha marina te tsy misy tendray zany ao amin'ny voambolana io e vadika ao amin'ny todosoandratsika afaka manodina ny kodiarana mbola mitoy hatrano moa zany ny fanentanantsika ao anatin'ny lalao tsorabitsika marobe ny tolotra amin'ny positra malagasy a manasa antsika anaraka ny pejy positra malagasy ofisialy a ahafantarana an'izany rehetra zany tsara be kosa ny alohany e isa roa telo e isa roa telo
sarotra ny positra malagasy dia tsara koa ilay fifanampiana atao amin'ny tsorabitsika Fanampiana foana. fifanampiana amin'ny fiainana tonga dia manokatra fotsiny lefa firy tianao sokafana Le fatelo. fatelo sokafantsika ny amin'ny fatelo misy F ohatry ny hoe fary tena litera sarotsarotra mihitsy izay F zay fa so ihany le izy fa atao anatin'ilay fifanampiana mbola mitoy ihany lalao antsika totosotonga dia manodina kodiarana nareo avao amin'ny positra malagasy Postre malagasy, postre rapide, le vrai express de Madagascar. tena aingana mihitsy zany arak'izay anaran'izay hoe rapida tena saika nira indray izy marina mafy mihira rehefa vita zany ny fanentanana dia miditra tsehatra indray zao nitarika totoso asa dia mbo akaiky joker aloha totoso sa Joker atakaiky ihany miaraka izay. Mety. ahoana tsara izany hoe Ampiara-peo zay. ay ve alefa tsara ny mety tsara zany e ay se misy fiampiara-peo zany koa e feo ihany miaraka eto sa hoe ahoana ary anisa telo tsika isa roa telo tompo ekeko tsotrizao ity antsonao miangaby mitalao sany fokaky ny fahotako mitalao nambayalako tompo ekeko tsotrizao asitsika tehaka mafy be za ekeko tsotrizao ekeko manaiky mihitsy zay am'le fampiarapeo tena manaiky zay izy amin'ny teny hoe mety tsara le fampiarapeo teo izy amin'ny teny hoe allo mbola tsy nety kely iny loha amin'ity androany ity tsy nety tsara mihitsy izy zery tena resy lahatra mihitsy nyko dia misaotra indrindra aloha nomena zany fa tsy haiko tsony hoe jokera ve nomena sa ahoana fa tena nataony amin'ny fony rehetra mihitsy iny ilahirany adversaire mpifanandrina aminy ary dia afaka manokatra tsotro zao mihitsy ny itotosoa amin'izao fotoana izao lefa firy ny tena sikafana totosoa Le fahenina. fahenina ny ao fahenina zany misy litera gladys g ny eo amin'io dia raha isisany tsy misokatra mifingy anao sedra sa ahoana ny teninareo anao sedra ahoana totosoa Anao setra. iaraka amin'ny nomena Anao setra. Hifaninana amin'ny nomena. ay zay mihitsy dia alefantsika sedra Vatsika mpandray fisotrondronono sy vitakaiky eto amin'ny knaps ampatsahivina isika fa indroa isan-taona ny fanaterana fanamarinam-pahavelomany ho an'ny enim-bolana voalohany dia ny janoary hatramin'ny volana mars ary ho an'ny enim-bolana faharoa dia ny jolay hatramin'ny volana septambra marihana fa ireo mandray amin'ny alalan'ny ordre de mise à disposition dia tsy voakasika ny faharoa azadino ary fa ho an'ny enim-bolana voalohany amin'ity taonity dia ny 1 mars ao avy ny farany knaps firaisan-kiny ho amin'ny fiahina ara-tsosialy ho an'ny rehetra Sy andota taratasy roa arivo mahery izay manatanteraka izany manerana ny Madagasikara positra malagasy mivoatra ho anao iaraka amin'ny soritra isika ao anatin'ity sedry ity misy an'ity flash ity zany dia izy ity zany dia atorakareo maketo amin'ity hazo ety dia zay mananjehany voalohany dia izy ny mahavita an'ilay sedra ao anisa telo zay tiariny anao sa manararay avy nareo ndao ary tsika anisa telo okaloha samy mandray any anazy afaka atao dia mandray fa tsy manina dia makany amin'ilay soritra eo isa roa telo alefa sam'izay ary any ametehaka fa mbola samy mbola manamboatra ny izy kosa le aloha zareo amin'izao ataovy kely dreo tsara mihitsy alefa eo afaka makandray fa mbola tsy nety iny manaraka indray zao alefa indray
alaina indray fa tena mbola tsy mety mbola mitoy hatrany sioteka hatrany loatra iny ataovy somary ambambany izy fa azo atao avo be loatra alefa mbola lasa kilalao atsika ny mbola tsisy menjera aloha ny hatramin'izao eo ary eo asioteka fa tena atokendrena aby antsika lasa ary mbola manohy antsika hatramin'izao tena enjana beka ile izy fa vita any io farany andrekako mbola tsisy mahavita foana zany mbola mitoy any sedra antsika tsy maintsy misy menjera any io farany kesy dia tapitra ny fotoana tsisy mahavita zany raha ohatra ka tsisy mahavita mihitsy kosa miveritra reo tapitra leratsika avetsika tiaka na dia tsy nakendry tsisy nanenjeran'le zavatra teto aloha zany nareo dia tsy vita zany le sedra satria any tokony izy tokony hoe dia tsisy an'izay mihitsy nefa le izy fa joro otranyity foana nandraba vita amin'ny fotoana tiaka mafy be aloha nareo nomena anao sedra ve nomena sa tonga dia anonona anao sedra manaraka indray ary ametsika tiaka mafy be mpifaninana antsika anao sedra indray zareo ny sedratsika zany dia miaraka amin'ny fotsiny bayarela izay hitantsika ao atalatamaty any sonerana any analamahitsy ary any tomasina ny tena mampiavaka ny zareo reto dia ny plat ray metatra ho antsika iaraka hinana atsasametatra anao atsasametatra ana dia eto aloha nem zany ny faninanana zay mahalany an'le telo voalohany dia izy mahavita an'le sedra akajokera venareo sa tsy akajokera tsy makajokera ka tsy maka vonina be mihitsy mipilalaovanareo ve ahoana tsisy mila jokera mihitsy ny androany manisa telo arytsika dia raikitra fihinanana nem avany amin'ny fotozainy isa roa telo manan'izay ary sy teakarany hoe alefa todsoa alefa nomena tsisy miala eo tonga dia hoanina ny nem amin'izao fotoana izao roroa avy rairay avy roroa avy mbola samy mijanona tena zany ny tena hoe fifatohana mavitrika mbola mitoy ihany ny fihinanana ray sisa mbola misy salady ihany koa tsy maninona na tsy hoana ary salady fa le nem ihany alefa todsoa tsisy manaiky resy eo nomena alefa daholy kelikely any sisa eto ambony vilia tsy misy tsony ny nomena fa mbola eny tanana ihany izy neny todsoa kosa lasa ihany koa nem todsoa zany miaingy zany hitatsika amin'izao tena enjana be alefa nomena fa tsisy manaiky resy zany eo mbola mitoy ihany fifaninana atsika miaraka amin'ny nem miady lalao atsika fa tena nandrapaka nem daholy izy rehetra amin'izao fotoana izao tsy mety aminay mihitsy todsoa tsy meza mihitsy izy ny anazy tonga dia hoe hoaniko ty ny nomena ihany koa kely sisa dia efa lany mbola lasa ihany zay miteny zay malany miteny eo ohatran'izao miandry positra malagasy sady mihinana nem miandry positra malagasy mivoatra ho anao mbola tsisy miteny mihitsy ny positra malagasy na dia tsy lany any le izy na teny ihany ny ady eo izy mivoaka mpandresa sy tehaka mafy be ho any todsoa tato anatin'ity fifaninana ity todsoa zany no nahavita an'le sedra ary dia mafaly ana amin'ny tenanareo fa tsisy nandray zany nareo na dia niezaka ary satria iny sedra iny tokony hoe sedra nomena dia resy nomena manonona daholy amin'izay zany dia todsoa manona voalohany raha ny fieritreritry todsoa zany dia hoe ina litera eo amin'io faefatra io litera inona ny eo tsy nomena mifengy any an'le izy fa izy mivoaka mpandresy tsora positra malagasy fa nga efa nomena mihitsy ngasa voambola zany mira hoe ahoana fotsiny le izy hoe ina le mifengy fa fantatr'isy hoe mifengy zany zavatra tena tsara kosa aloha zany angatantsika rindra anajava ny voambolana aodry miakadefa marivarana manantitra ny fiarabanantsika rehetra tompoko ny mifengy dia voambolana sakalava midika hoe milofo na miezaka amin'izao fotoana izao ny positra malagasy dia tsapa fa mifengy
anome fahafapo ho antsika ary mifengy manakaiky antsika hatrany. Maro ireo tolotra hitantsika amin'ny paositra malagasy araka izany fa any olo dia tianay ny mampafantatra antsika ny paositra rapide izay mifengy mitondra ny taratasy sy ny entana ho tonga faran'izay aingana any amintsika. Tena mifengy manome fahafapo antsika ny paositra rapide, tsy ny amin'ny fahatongavan'ny entana na taratasy aingana fotsiny ihany, fa indrindra tena atokisana izy satria tena tsy misy kianina ny entana tonga any amintsika. Misy amin'arivony araka izany ireo mpiasa ao amin'ny paositra rapide no mifengy manatanteraka izany asa mahafaly antsika izany. Ary tsapa tokoa ny famarina ny teny filamatra manao hoe paositra malagasy mivoatra ho anao, koa aza misalasala ary mandefa entana sy taratasy eny amin'ny paositra rapide fa ho afa-po tanteraka ianao. Enoantsika ny loka rehetrarehetra izay voatolotritsika ho an'ny mpilalao. Ny loka ho an'ny tsinaomby dia mahazo écouteur avy amin'ny Gcom izay mivarotra ihany koa smartphone, tablette, multimédia, accessoire. Voninkazo plante grasse avy amin'ny Mon Jardin Mon Bureau, kopy avy amin'ny Knaps, casquette sy stylo avy amin'ny paositra malagasy ary plateau fantroana sakafo avy amin'ny Andony Maraina. Ny nandresy kosa dia mahazo écouteur avy amin'ny Gcom izay hitantsika ny Analakely amin'ny Tripolitsia box fahafito sy eny amin'ny Supreme Center Beorika box fa 5,700 sy 4,700. Raha mijesika Actifleur ho an'ny zava-maniry mamelana rehetra avy amin'ny Gascro, fototra sakay afaka ampitomboina tsara avy amin'ny Mon Jardin et Mon Bureau, kopy sy arona avy amin'ny Knaps, t-shirt sy bloc-notes miaraka amin'ny stylo avy amin'ny paositra malagasy ary plateau anankiroa fantrosoana sakafo avy amin'ny Andony Maraina. Tena misaotra anareo tao amin'ny paositra malagasy niaraka taminay tato amin'ny Tsorapitsika. Misy iny ohatran'izao firenena indray manaraka any miaraka mihinana nem vaovao indray tsika. Sa hoe ahoana? Nanao na fihetsem-ponareo niaraka taminay na misy hafatra ihany koa ho an'ny mpijery ny Tsorapitsika. Mahafinaritra be ilay milalao eto amin'ny Tsorapitsika. Mahafinaritra be fa nentana Gladys fa misy hafatra tiany ampitainanareo rehetrarehetra. Ho an'ny paositra malagasy zany maro be araka ny teny namena datany voalohany ny tolotra misy ao aminay. Hatramin'izay fampatarana ny paositra malagasy dia mivarotra timbre dia mandefa taratasy. Fa ampafantarinay anareo androany fa misy ny tolotra fandefasana entana amin'ny alalan'ny paositra rapide manerana ny Madagasikara. Dia misy ihany koa ny EMS mailaka Express Mail Service. Eraky ny eran-tany zany le izy. Raha hoe paositra rapide zany eraky Madagasikara dia izy indray maneran-tany. Dia misy ihany koa ny épargne tolotra tsinjo lavitra, tsinjo avitra, tsinjo vahaterana. Saotra tompoko. Misaotra anareo koa ny amin'izany fanazavana rehetrarehetra mahakasika ny paositra malagasy zany. Mino izay fa tena nianatra zavatra be dia be tany an-tokantrano. Totosoa faly koa izay niaraka taminareo. Misy hafatra ve? Mahafinaritra be tokoa ilay milalao dia mifarana sady izy ity. Amin'ny manaraka mbola hiverina angamba antenaina. Ny hafatra avy amin'ny paositra malagasy amin'ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny paositra rapide amin'ity taona 2024 ity dia mampafantatra ny tsika rehetra ho avy ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy an'izay fankalazana fahatelopolo taona izay amin'ny volana May ho avy izao. Raha ho tsy tapaka ny page Facebook paositra malagasy ahafahanareo mahita ny andinindininy mahakasikasika an'izay fankalazana izay ary raha ho tsy tapaka ihany koa sy tongava eny amin'ny agence ny paositra malagasy izay voateny hoe 500 manerana amin'ny Madagasikara misitraka an'ireo tolotra tsara be maro be tolotra ny paositra malagasy anasoavana antsika vahoaka malagasy. Misaotra tompoko. Makasitraka indritra. Raha mila fanazavana anareo dia aza misalasala miantso ny 034 00 990 26 na 034 00 990 72 mandray anao pitsikina foana zahay ao. Eny ary dia misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka ny fandaharana. Andao ataontsika farany le ika paositra malagasy mivoatra ho anao. Paositra malagasy mivoatra ho anao. Dia misaotra antsika rehetra tany an-tokantrano ihany koa izay miaraka hatrany amin'ny lalao tsora. Tsora. Misahana televiziona malagasy misaotra ny sary sy feo misaotra ny solosono makasitraka manokana ny MCR Kadto Tsimbazaza Jessie coiffeur manakambahiny izay nanao ny tare sy nanao ny taovolo dia misy ny fandarantsika miverina isaky ny alarobia amin'ny roa dia aza tonoina ny manaraka tsy tapaka ny pejy Tsorapitsika ofisialy alalanao ny vaovao rehetra mahakasika ny fandaharana dia mirary soa antsika rehetrarehetra dia
mino zay fa samy ho avy any amin'ny positra malagasy daholo anjifa ao anatin'izany positra malagasy zany misaotranareo ihany koa ny safidiny lalotsorapitsika veloma daholo ary e natolotry ny tvm sy ny bitsikanto ary ny knaps firaisan-kina ho amin'ny fiainana sosialy ho an'ny rehetra